Faly miarabantsika tsirairay avy-indray amin'ity maraina ny zoma faha 15 volana septambra ity misaotra Andriamanitra tranontsika fa mbola afaka mifandray amin'ny alalan'ny teniny. Mialohan'ny idirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Andriamanitra tsara indrindra mbola vempisaoranao izay fa mbola afaka miantso anao amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mbola manome fofinaina mahavelona ho anay ary koa mitahana anay eo ambany fahasoavanao. Mangataka aminao izay mba hankahirizinao mandrakariva ary koa omenao ny rehetra ny fahaiza-manao mba ahafahanay mandresy ny amin'izao fiainana izao. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohaten'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay ho avy. Alaina Matthieu 2:9-10. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra. Amen. Tamin'ny fotoana nahateran'i Kristy dia hitan'ny Satana namirapiratra teo amin'ny lemaka Betlehema voninahitra ireo anjelin'ny lanitra marobe. Reny ny hiran'izy ireo manao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ity ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Hitan'ilay andrinany aizina ireo mpiandry onjo talanjona sy natahotra nahitan'ilay lemaka feno fahazavana. Nangovotra ilay lohan'ny mpikomy teo am-pandrenesana ny fanambaran'ny anjely tamin'ny mpiandry onjo manao hoe aza matahotra fa indro milaza teny soamafaly aminareo aho. Dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Naomby izy tamin'ny drafiny hanimba ny lehilahy sy ny vehivavy ary nanjary sasina hery voafeny ny saina sy ny tenan'izy ireo lehilahy sy ny vehivavy ary nanomboka tamin'ny Adama ka hatramin'ny fotoana nisehoan'i Kristy voalohany. Sahiran-tsaina sy feno tebotebo momba ny fanjakany sy ny fiainana anefa izao Satana. Aizina no nameno ny sainy. Ity ve no ozy izy no ilay avy izay hanohitra amin'ny fahefana sy handrava amin'ny fanjakany? Rafiny no fandraisana ny Kristy hatramin'ny fotoana nahaterahany. Nanetsika ny fitsiriritana sy ny fialonan'ny Herody izy tamin'ny fitaomany azy hevitra fa omena an'io mpanjaka vaovao io ny fahefana sy ny fanjakany. Notariany ny sain-dratsin'ny Herody mpamono ny zazalahy latsaky ny 2 taona rehetra nanerana amin'ny Betlehema ka nantenainy fa amin'izany any amingorany tsy ho eto an-tany intsony an'ilay zaza-mpanjaka. Kanefa tsapan'ny Satana fa misy hery ambony lavitra miasa manohitra ny drafiny. Niarony an'ilay mpanavitra mbola zaza ireo anjelin'Andriamanitra nahazo fampitandremana tao anatin'ny nofo Josefa mba hitondra ny zaza sy ny reniny nandositra any Egypta. Dia tany mpanompo sampy nomaniny mba hanafelana an'ilay mpamonjy izay tontolo izao amin'ny tanan'ny Heroda. Niezaka manjakariva tokoa Satana entina hanafoanana ny drafim-panavotana, entina ihany koa haminganana an'i Kristy ho latsaka anatin'ny fahotana. Kanefa izany rehetra izany dia nandamoaka avokoa. Porofo izany fa ireo rehetra izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka avokoa na ho eketsika izany na tsy ho eketsika. Ny zavatra mahafaly dia Andriamanitra tsy mba mandainga tokoa ny Andriamanitsika fa mahatanteraka ny teny fikasahany amin'ny mpanompony. Noho izany inona moa izany no mampisarasara antsika tsy ino azy fa ndeha mafisitsika mandrakariva ny finoantsika eo aminy. Aleo miandaly amin'ny mpandresy toy izay miandany amin'ny resy. Amen. Raha ny masina tsara ny an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany ary mampatsiahy anay mandrakariva fa na dia manao ahoana ny ratsy ataon'ny Satana na efa nataony teo aminao ianao kosa dia nitondra fandresena mandrakariva. Ankehitriny dia hitadany hevitra rehetra ihany koa Satana anao izay hanimbana anay. Kanefa fantatray ianao izay efa nandresy dia manome ny fandresena ho anay ihany koa. Mangataka aminao nefa izahay mba hiazona anao, hiazonanay anao mandrakariva, hankahery anay amin'ny fotoana rehetra ianao ka tsy hisy izay ahasakana anay.
tsy tianao sy hanaraka anao satria fantatray fa ao aminao ihany misy ny fandresena. Tononona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Sapiaro